raha fitinitsika zany dia ny fototra tsy mampahomby an'ilay fampandrosoana amin'izao fotoana zao, ny fototra anankiray zay tsy ahafahan'ny malagasy manatena am'izay ambaratsika hoe fampiakarana ny fiainany, fampiakarana ny fiainany ao an-tokantrano ao, dia mifantoka tanteraka amin'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina, miankina amin'ny cursusiny, miankina amin'ny incompétenceny, ary miankina amin'izay fiheverantsika hoe mba mahafantatra an'izany fitondrana tany sy fanjakana zany ve Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina, fa tsy hoe rehefa miseho amin'ny ankizy mpianatry ny EPP anao de mandray tanana anao reo de ampanaovana lambahoany anao de zay anao filohan'ny République. Mahafantatra Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina ve zany responsabilité eo akaikiny zany, ao an-damosiny manoloana azy, satria raha ny zava-misy namana Pierre Holdera tao anatin'izay roa taona zay dia miamikorosy ny fiainan'ny malagasy ary miamaizina ny vodilanitra, tsy misy mihitsy fanantenana, tsy misy mihitsy eritreritra hoe mety iovy io, satria arak'izay ambaratsika zay hoe tena mifantoka aminy, tena miankina aminy, mifandraika aminy, tsy fahaiza mitantana, tsy fahaiza mitondra, tsy fahaiza mamakafaka, tsy fananana vision sy ny sisa sy ny sisa. Ary matetika any anaty Facebook any dia ahitanao fomba fitenenana hoe raha nisy angamba ny hoe filohan'ny République hoe tena tsy naomby indrindra, pira indrindra, dia anisany Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina. Ka eo mantsy no manahirana antsika anankiray namana Pierre Holdera, satria raha ohatra zany nde tsika nofo namana Pierre Holdera, tsika tsy ino hoe nde ho tanteraka zany, tsy hanao an'izany izy, satria raha ohatra zany namana Pierre Holdera ka tiana ovahana ny vahaolana amintsika, ny olana amintsika miteny zao, dia mety mitombona ny hevitry ny nde ataontsika hoe ny filohana toko politika zay nivory efa hoeritaona teo eo zay mangataka ny hoe ndao asina fifidianana alohan'ny fotoana. Fa ina moa ny dikan'izay? Ny dikan'izay dia hoe raha tia tanindrazana zany Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina zay tsy inotsika, satria na hopotika eo ary ty firenena ty dia tsy andeha am'izay lalan'izay izy, dia ny fametraha-pialana n'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina, ny démission. Raha ohatra Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina ka mandinika, afaka mamakafaka, afaka manao jeritodika any aorinany, afaka manao évaluation hoe teto any ainga, de aizany misy ny firenena malagasy am'izao fotoana zao, dia ahatsapa izy hoe misy blocage eo, ary ahafantatra izy fa izy ny blocage, izy no sakana. Ka raha ohatra zany manofotsika de ny hoe nde angatana ny filohan'ny République hoe Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina, ninona ataonao, ninona zavatra hokasainao atao, ninona eritreretinao, dia tsy androso ty firenena ty satria enao mihitsy no sakana. Ka izay no mahatonga atsika hiteny, tsika tsy te hiditra loatra am'ty resaka hoe remaniement sy ny sisa ty namana Pierre Holdera, fa ny zavatra ty tsika ambara de ny hoe voalohany aloha de mahagaga ihany namana Pierre Holdera raha hoe mpanao politika manamaizy azy, tsy maintsy manana an'izay minimum famakafakana ananatsika zay, de ny amin'ny hoe tsy izy ty Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina ty no misy miazakazaka toandry Parain Auguste, toandry Belgique sy ny sisa maromaro izy ireo namana Pierre Holdera, tsy voatanisantsika, fa ny zavatra titsika ambara de ny hoe miazakazaka anao Premier Ministre. Zany hoe raha anao Premier Ministre Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina ianao dia voué à l'échec ny zavatra tena atao, satria Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina mihitsy no fahavalony ilay fandrosoana, Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina mihitsy no ataontsika ngamba hoe tsy manana an'izay eritreritra na izay légitimité na manana an'izay fahafahana mampandroso firenena izay. Ka efa novanao io, novanao tamin'ny fotoanandro Paul Roger, efa novanao io, fa io le firenena mikororoso, dikan'izay enao ny problème, tsy resaka remaniement io fa na hovanao remaniement fa zato faharivo io, enao ny problème an'io, fa ny zavatra
tompony fotsiny namana Pierre Older dia amalifaly ray ianao no solombavam-bahoaka hoe andendeha andray zany malety, andendeha andray zany ny enveloppe, de faly fotsiny ireto atsotsika hoe ahoana moa ny filazazy namana Pierre Older, ireto zay mitady ny toeran'ny prime ministre na winina vokany satria ny mahafaly anao de ny hoe ndeha anao prime ministre fotsiny nafantatra io olona miaraka aminao io fa amin'ny fiteny mahazatra tsy aleny. Dikan'izay namana Pierre Older ny fialana Andriamatoa R Jonar Mampianina zay no vaolana mety ozy ny olona hoe miteniteny foana Maurice Tsiavonana tsy maninona tsika manofo namana Pierre Older, tsika mamakafaka, tsika mijery hoe raha ty ampandroso an'ity firenena ty na hosoloanao fampolo ny prime ministre, na hosoloanao fanjato ny ministre anankiray, na hosoloanao fampiriny, raha zay mbola fanazavantsika mikasika an'Andriamatoa R Jonar Mampianina zay ny tsy miova namana Pierre Older dia ho zava-pona izay rehetra atao eo namana Pierre Older. Ny firenena mandroso namana Maurice Tsiavonana de ahitana tsara ny hoe fahasamihafana ny fitiavan-taninrazany amin'ny mpanao politika miolotra amin'ny atintsika. Mitovy rehefa mpanao politika eto tany samy mitady seza, zay ny anaovana politika, mitady fahefana, mitady toerana. Andriamatoa Chirac, Andriamatoa Sarkozy, Andriamatoa Villepin, Andriamatoa Schröder, Andriamatoa Angela Merkel, Andriamatoa Tony Blair, mitovy samy tia seza zany ary samy mitady pouvoir ary mitady fahefana. Tsisy mahasamihafa azy akory. Fa izao fahasamihafana fotsiny de zao le fisainana politika sy le fisainana demokratika. Tadiditsika tsara Andriamatoa Tony Blair, prime ministre izy mitondra ny fanjakana ny Grande-Bretagne. Mandat voalohany izy mitondra efa taona, de mitondra mandat faharoa izy efa taona voafidy, de mbola lany mandat fahatelo izy. Fa latsapa izy hoe za hijanona 12 taona eo amin'ny fitondrana, tsy mety zany. Tsy miolatra ny 10 taona. Leo ny olona na mety ny ataoko na tsy mety ampy ny 10 taona, mety ny ataoko miala am'izay anoizany sasany tsy mety vao menao tokony hiala. Tapitra ny 10 taona dia na de mbola afaka mitondra 2 taona ary izy de nalohany napasy tamin'le namany ny Gordon Brown le fahefana de niala izy. Nefa izy tia fahefana, mitady seza izy fa rehefa mahatsapa izy hoe mba ampy kosa zay. Ny azy ary tsy hoe tsy naomby tsara ny Andriamatoa Tony Blair fa hoe ela. De mba okizay rehefa ela. Ry Andriamatoa Chirac rehefa nanao mandat anankiroa, Mitterrand rehefa nanao mandat anankiroa dia tsy nilatsaka tsony. Nandrasan'ny olona rehetrarehetra hoe mbola ilatsaka Andriamatoa Mitterrand, okizay ampy efa antitra izy. Fanterany zany ny tsy nilatsahany. Andriamatoa Chirac rehefa nanao mandat anankiroa de nandrasan'ny olona rehetra hoe mbola ilatsaka ve Andriamatoa Chirac sa tsy. Fa zao mbola tsy tena antitra be izy mbola natanjaka tsara izy tamin'ireny 2012, 2008, 2007 reny. Fa zao rehefa nanao mandat anankiroa izy de niala am'izay hoe okizay, de nilatsaka am'izay. Na de fatana raha fa ny olona hiakatra manaraka azy olona tsy azo ny loatra Andriamatoa Sarkozy, Villepin tiny fa hoe ampy na ohatra raha ny hoe isakanana ny lalan'ny Sarkozy de hoe aloha ilatsaka, tsy nanao an'izany izy fa hoe tsy zany ny tombotsoan'ity fireneny ity fa alao andeha le raharaha na olona tsy tiako aza miakatra hoe tsy maninona fa tsy milatsaka tsony ako. Zany le fisainana hafa mihitsy mampandroso fireneny zany hoe na tise zazy ianao misy fetrany, na ianao efa antitra be okizay, na ianao tsy de naomby tsara okizay, na ianao naomby fa efa mba elaela 10 taona okizay. Zay ny fisainan'ny olona zany amin'ny fanaovana politika. Maika moa fa raha hoe tena tsy naomby ny olona de okizay miala ianao. Ary na io Chine na io aza zay tsisy fifidianana suffrage universel tsy ny vahoaka ny fidy zay mpitondrany, fa any amin'ny lalàna zareo mihitsy ny hoe tsy misy mahazo mitondra metry ny 10 taona. De mitondra Andriamatoa Jiang Zemin tapitra ny 10 taona miala ianao, efa vonina Andriamatoa Shin Tao. Mitondra 10 taona Andriamatoa Shin Tao tapitra ny 10 taona miala ianao,
tsisy adevitra tsisy tabataba hoe alao aloha mbola ambany kely fa mety ngely nataoko teo hoe fa miala ny président miala ny premier ministre miala ny président ny assemblée nationale de miakatra andriamato Xi Jinping ary efa fantatra andriamato Xi Jinping fa tsy ohatran'ny 10 taonany eo ninninona fahombiazany ninninona tsy fahombiazany zany hoe na ny Chine aza mbola eritreretina hoe parti unique antoko communiste zao de efa fantatra hoe non na mahomby ianao de tsy mihoatra ny 10 taona maika raha tsy mahomby ianao aza miandry 10 taona